Ny mampalahelo dia ireo mpianatra mpikaroka malagasy tsisy tafavoaka mihitsy ny fireneny ty ary zay tsy mampandroso ny firenena satria reo manam-pahaizana be avy any ampita foana ny antsotsika andrafitra ny tetikasety nefany a horaisitsika ohatra BTP ny anaranao tany Amerika ane na inona ho lazainao e dia amina miliary zany tsisy latsaka ny 3 miliara béton armé ny anarana any Amerika fa tsisy mihitsy any fianarana tovopetana ny lotso-petana ny zavatra maro isan-karazany dia ahoana moa zany ny androso ny firenetsika fa manana voka-pikaroana be da be tsika raha jery magasin de stockage na ny archive any amin'ny université mpanjakantsika na ny université privé dia amatony ny voka-pikaroana hitan'ireo manam-pahaizana malagasy fa tsy afaka ampiasa an'ireny izy satria tsy ampy ny diplôme zay zavatra zay zavatra olana zany fampandrosoana ny firenetsika ty sy lahatra zay ny miara-iasa amin'ny afary malagasy satria malagasy koa zay dia tafiditra anatin'izay koa ny fandalana ny vita malagasy ary tsy vitan'izay ihany koa fa ny afary zany tonga dia mampiasa avy hatrany ny tanora fa tsy tahaka an'ilay oam-pitenena antsika manao hoe tanora ho avy ny firenena fa tonga dia hoe tanora zany andry ny firenena ka ny antombohana ny fiaraha-miasa dia ny fanorenana ny tanàna vaovao ao Ampitolova la Nouvelle Ville dia ny programme amin'ny tanàna io zany tanàna atao pilote izy zay hampiasa ny angovo azo avozina no hamatsiana ny jiro tafiditra anatin'izany moa resaka panneau solaire tafiditra anatin'izany valorisation de déchets ahafahana mamorona ny jiro